dia mbola falatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana izay fampahirizantsika izao indray a hivavaka isika Jehovahandriamanitra iray io dia misaotra anao hatrany izay satria raha mbola velonaina izay dia tsy misahatra ianao fa maniraka ny mpanomponao mananatra satria manana hevitra heverana anay ianao araka ny teninao dia tsy hevitra tonga loza fa fiadanana nankatahana aminao dia mifanaino masina no miasa tanteraka anatin'ny fonay tsiraray avy mba hatsapanay fa Andriamanitra tsy toy ianao, Andriamanitra tsy refesy mandidy ianao, Andriamanitra nisy hatr'izay ankehitriny, Andriamanitra maharitra marak'izay raha Andriamanitra mahafantatra ny fiainany ny isam-batan'olona tsiraray avy mijery ny olona araka ny asany, mamaly ny olona araka ny asany kanefa tsy mihevitra tonga loza ianao fa tanjona kendrenao dia mba tonga fiadanana ho anay raha tonga mpiaino-pakatoy izay dia fanahy no masina andresy lahatra anay mandrakariva tompo mba hinonay ny hery lehibe nananao tenena Jehovah fa meno mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva manohy tsika ny zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ny teny fiasana izay fa namenatsika hatramin'ny fitomboan'ny taona andiny tsoratra masina foy kanefa mila fantarina ny anton'izany rehetrarehetra izany satria teny fampahirizana namen'Andriamanitra Mosesy zanak'Israely tamin'izany vanim-taona izany izay ao anatin'ny ady tsy mbola afaka ao anatin'ny ady na dia efa nandray fanapahakevitra ary Jehovah hidina zao hamonjy fa ohatra mampiomana fotsiny zanak'Israely mbola misy ady tsy maintsy hatrehanareo kanefa ao anatin'izay ady izay dia misy fitaizana sy fanamboaran'Andriamanitra mba tonga zanak'Israely iorona tanteraka ka toko fa misy Andriamanitra izay mitsidro azy ary araka ny resantsika ihany koa tao amin'ny tany Egypta natogavan'izany dia misy koa fitiavan'Andriamanitra manokana ny Egyptiana ihany koa satria Andriamanitra tsy nijery mihitsy hoe jaintelisy reto ka ao aringako fa ny alanenina izy ary ny zahatoetra ihany koa satria naniraka mpanompony Andriamanitra dia Mosesy mba hanambara amin'ny Egypta amin'ny Farao ny sitrapony fa Andriamanitra raha toka na anaiky ny Egyptiana olon'Andriamanitra ihany koa reo zany hoe na ny Israely na ny Egyptiana dia samy nialan'Andriamanitra nenina ho an'ny Israely dia fampiorenana tanteraka azy hoe na dia mandalo toe-javatra sarotra azy tsy manary azy Andriamanitra ho an'ny Egyptiana indray hatreto aloha dia tsy manaiky an'i Jehovah ho Andriamanina izy ary rehefa hitantsika ny teny malaza izay nataony Farao izy moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely tsy fantatra izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely zany hoe tena tonga dia nidrikina fotsiny izy nampiseho ny fahefany sy ny voninahiny satria teo ambany fahefany ny zanak'Israely raha tsy manaiky an'izany Jehovah zany zay tsy manana fahefana aminay ny Jehovah Andriamanitra reo kanefa dia tsy miady varotra tamin'izany ange zanak'Israely ary zay no nanarina antsika hoe betsaka ny tsy fitovizan-kevitra eo amin'le hery izay fikirina fa tsy natao hiadin-kevitra zany raha tena kristianina marina tsy miady hevitra amin'izany fa velao Andriamanitra noana marina ny fisiny eo amin'ny fiainana io tsy maintsy ho fantatra foana fa ninonenina teo zavatra mitranga dia zao mijoroa izay nitakina na ny tena kristianina mijoroa amin'ny marina mandrakariva aoka ho vavolombelona mba ho hitany manodidina ary izay no nananarina antsika mandrakariva hoe tena kristianina marina dia mitaiza olom-pirenena vanina ka ny atao hoe olom-pirenena vanina manaiky ny fahefana zay misy tsy andeha isavoritaka ka ho be ady hevitra ny amin'ny toe-javatra mitranga fa tokony hifampitaiza mihitsy raha tena kristianina be dia be anke ny kristianina eto Madagasikara fa raha miray fony ray saina ny kristianina hoe tsy andeha himonomonona tsy andeha hikona fa andeha mba hijoro hanao ny marina ny isam-batan'olona milamina anke ty fireneny ty
fa mampatahotra de sao de ny kristianina indray lasa tsy manao ny marina, lasa tsy mandinika ny soratra masina, tsy manaiky ny fepetra napetrakaandriamanitra. Ary zay no namerenana ny zanak'Israely eto, na de teo ary ny teny Jehova nomena ny Mosesy nakany amin'ny Farao, alefaso ny oloko tsy nalefa amin'ny Farao, nganikony ny zanak'Israely, zay tena mampiseho mihitsy hoe tsy natao ho an'ny olona matahotra an'Andriamanitra ny fikomena, fa avelao miandry ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra de miaina tao amin'ny tany Egipta izy satria nitanjona-kendren'Andriamanitra na ao amin'ny zanak'Israely na ao amin'ny Egiptiana ampafantatra fa misy izy ary izy no Andriamanitra tokana. Ary zay no nampatsirovina amin'ny Mosesy tamin'ny lesona farany hoe tamin'ny andron'ny Abrahama, Isaka, Jakoba de tamin'ny anarana hoe Andriamanitra tsy tony nahafantarany ahy fa zany anarana Jehova zany tsy fantany zao zay izy hatrizay mandrak'izay fitiantsika arak'izay le izy tsy aditsika hevitra tahaka ny fanaon'ny akamaroan'ny sasany zay mitompo teny fantatra malala ny soratra masina fa tsika tsy adevitra am'izany fa rehefa mino fotsiny ianao misy hery anankiray na ary ny tany sy ny lanitra de io hery io na inona na inona fomba anononanao azy amin'ny mahagasy araka ny resahako tamin'ny farany hoe matoatsika napetraka ho gasy men'Andriamanitra tengasy ka raha tsika malagasy raha tsy mahay manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny mahagasy atsika sy amin'ny teny zay nomena atsika, fomba hoana no aizatsika manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny teny pirenena hafa ny atsika ary lavitsika ataotsika ambanitsika ary Andriamanitra tsy manambany ny firenena tsiraray avy nataony mitovy laharana daholo tahaka ny zanak'Israely ny foko 12 mitovy laharana daholo de tahaka an'izany keo ny firenena rehetra ambony tany mitovy laharana fa ny mampiavaka fotsy de zao mino sy ny tsy mino. De nampatsirovina ny Mosesy zany hoe tena zao zay izy hatramin'izay zany hoe te hampafantatra mihitsy zany a manomboka hatreto fa io Andriamanitra io nge tsy Andriamanitra vao noforonina, tsy Andriamanitra vaovao fa Andriamanitra efa teo Andriamanitra mbola eo ary Andriamanitra tsy miala mihitsy mandrakizay tokany izy io de te ilaza izy hoe eo amban'ny fahefany daholo ny firenena rehetra. Rehefa kivy ry Mosesy sy ny zanak'Israely namery teny Jehova eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 ka lazao amin'ny zanak'Israely hoe zao ny Jehova ary hitondra anareo nivoaka ho afaka amin'ny fanomponareo mafy ampanaoviny Egiptiana anareo ao izy ka nafaka anareo amin'ny fanompona azy ary sandray inditra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo izy de alaiko ho ay anareo oloko ary ho Andriamanitra reo de fantatrareo fa zany ho Jehova Andriamanitra reo zay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy zay ampanaoviny Egiptiana anareo ary zao ampiditra anareo amin'ny tany zay nananganako tany nanao menany Abrahama sy Isaka ary Jakoba de omeko olovanareo izany ozy zao ny Jehova zany hoe le teny fikasana nomen'Andriamanitra tsy teny fikasana vaovao fa teny efa nomaniny nomenandry Abrahama ary Isaka ary Jakoba tamin'izany vanim-potoana ary eto tena tiako ny manindrina izy ty tamin'izany vanim-potoana zany raha petraka ny fanontaniana Israely ve ry Abrahama tamin'ny andron'ny Abrahama zany tsy mbola misy an'izany Israely zany ary eo no mahadiso hevitra ny olona ny fieritreretan'ny olona n'izany Israely zany, fieritreretan'ny olona n'izany Hebreo zany, fieritreretan'ny olona zany Jiosy zany de hoe foko avy any an-danitra ny latsaka teto de miangaran'Andriamanitra manokana fa tany ampiandohana tany ange tamin'ny andro ny antsonan'ny Abrahama Abrahama raha tsy nafantatra an'Andriamanitra raha tsy nandre ny feon'ny Jehova kanefa i Abrahama tsy afaka hitentsika hoe inona ary ny nationalité any Abrahama Jiosy ve izy sa inona izy satria tany nomena ny teny fikasana ry Jakoba ry Isaka inona izy fa rehefa tena jerevana ny fototra ny poiran'ny Israely de le toetra nananany Jakoba nitolona tamin'Andriamanitra de natonga ny Jehova ny teny hoe ankehitriny de tsy atao hoe Jakoba tsony ianao fa ataoko hoe Israely satria nitolona tamin'Andriamanitra ianao ka nahery zany hoe ny atao hoe Israely de olona mpitolona amin'Andriamanitra noho izany zany ny olona mpitolona amin'Andriamanitra de niza tapa-kevitra
ifikitra amin'andriamanitra anana ny jehovah andriamanina de fa azo lazaina zany fa israely raha mijery fotsiny tsika ohatra ny tiako isotomana saitsika am'le hoe maha abrahama ny abrahama raha mijery tsika zao any amin'ny bokon'ny ezekela mba afataratsika hoe iza no i abrahama ezekela toko fa 12 ezekela toko fa 12 tsara ny afataratsika an'ity tonga tamiko io zany avakitsika hatramin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo tonga tamiko indray ny tenin'i Jehova nanao hoe ry zanak'olona ampahafantaro an Jerosalema ny fahavetavetany ka atao ve zao ny lazain'i Jehova tompo amin'ny Jerosalema ny tany Kanana ozy ny naterahanao sy nahabeanao Amorita andrainao ary Etita andrainao zany hoe tany ampiantohana zany a de zao raha ny Amorita sy Etita zany tsy afaka ilazysika hoe olom-boafidy zany fa zay le firenena nisy tam'izany vanim-potoana zany fa tao no pohirany ny Israely raha ambarany amin'ny Jerosalema ka raha vao miresaka an'le hoe Amorita andrainao Etita andrainao de manambara ny Abrahama zany sy Sara zay mipohirany taranaka fa raha mandimby hoe oka ho tadidinao sy koa de mireharehanao any amparany any fa tany ampiantohana ange tsy nahalala ianao jentilisa mihitsy ianao hoe tsy nafantatra ny Jehova ianao hoe fa nofidin'Andriamanitra ka ny atao hoe Israely de olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany araka ny voasoratra any amin'ny Petera voalohany mba tsy eritreretina satria am'izao vanim-potoana zao lasa resesina am'le hoe firazanana ny famonjena tsy resaka firazanana tsony araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy misy tsony jiosy na jentilisa nandevo na tsy andevo na lahy na vavy. Petera voalohany toko 2 de zao ny voasoratra io Petera voalohany toko 2 de ny andin'ny fasify fa ianareo kosa de taranaka voafidy ozy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay ny antso anareo miala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga de ianareo zay tsy firenena akory fa iny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra zay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo zay tsika tsisy afaka ireretsony io za Israely za jiosy tsy misy tsony zany fa olona navahan'Andriamanitra nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany satria ny safidy ny ivavaka aminy ary zay ny tena zava-dehibe ary zay no mahatonga ny Jehova ny teny tamin'ny zanak'Israely raha namery teny tamin'ny Mosesy Jehova ny 15 ko lazao amin'ny zanak'Israely hoe zao ny Jehova ry hitondra anareo ivoaka ho afaka amin'ny fanontona mafy ampanaoviny Egyptiana anareo ozy ka nafaka anareo amin'ny fanontona azy ary sandre entitra sy fitsarana lehibe ozy no amonjeko anareo ny 17 de alaiko ho ahy ianareo oloko io le ary amin'ny Petera voalohany toko 2 vakitsika teo ary ho Andriamanitra reo de ho fantatrareo fa za no Jehova Andriamanitra reo zay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanontona mafy ampanaoviny Egyptiana anareo ary zao ampiditra anareo any amin'ny tany zay nananganako tanana menany Abrahama sy Isaka ary Jakoba de omeko olovanareo izany zao no Jehova zay no afatra ary zay le manomboka manamaritra Andriamanitra le fampaherezana no mena le olona kivy azakivy ianao ry Mosesy mandana miveriny indray mandehandraina amin'ny zanak'Israely de ambara ho aniny fa za mihitsy no hitondra azy ivoaka ho afaka tsy andevoziny Egyptiana ary zay koa tompo atsika eto Madagasikara Andriamanitra de Andriamanitra ny firenena izy ary Madagasikara de azo lazaina hoe tena firenena tena nofidian'Andriamanitra firenena tena tian'Andriamanitra firenena tena arovan'Andriamanitra ary ninonino natao zavatra mitranga eto eo ambany mason'Andriamanitra avokoa kanefa Andriamanitra mamela ny olona andeha araka ny safidiny aloha ary tsy fomba n'Andriamanitra mihitsy aloha tonga de hoe tena sakanako tsy anaovany io avelany andeha am'izay sitrapony ny olona fa mitaty ny vokany rehefa avy ao ary zay ny tokony atokisantsika satria io teny nomena ny zanak'Israely io mbola marina amintsika am'izao vanim-potoana zao hoe tena izy mihitsy
ary ny eliny izy mihitsy mitondra vaolana zay tsy ampozony tsiraray avy ny fomba hitantanan'andriamanitra ny firenena ho an'ny olona miaraka amin'andriamanitra nge de mametraka fotsiny ny vaolana ny olana eo am-pelatanan'andriamanitra tahaka ny nataon'ny zanak'Israely tsy hitantsony tapidalakale de miantso ny famonjen'andriamanitra izy zay keo ny tokony ataony vahoaka mitaraina fotsiny amin'andriamanitra de avy aloha andriamanitra nitondra vaolana arak'izay itiavany azy fa io no nakivy andry Mosesy teny Jehova de nieritreretiny fa teonio de ho tanteraka lesy ka tsy tanteraka vao mainka nanamafy Farao kiviko ny zanak'Israely anka tafotoana tamin'ny Mosesy hoe napidikizo anay nareo de Jehova nefa tsy nanameloka an'izy ireo fa niteny tsotra tamin'izy ireo dany mba ivireniny ambarao amin'ny zanak'Israely meo azy ny toky de ina ny zavatra mitranga ny 5 ary Mosesy ozy nylaza izany tamin'ny zanak'Israely nefa izy tsy miaino amin'ny Mosesy no ny fahoripana sy ny fanompona mafy ange ny zavatra menjady tamin'ny Mosesy tahaka ny afatry ny tenin'Andriamanitra apita amintsika amin'izao vanim-potoana zao tsy ny olona rehetra nge manaiky an'izany satria nahoana le fahoriana menjady aminy manaikitra mafy loatra keritreretin'ny olona hoe fampanantenana pokaty zany rehetrarehetra zany fa ahoana moa no hatongavan'izany ary zay ny eritreritra ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany satria mafy loatra ny fahoripana sy ny fanompona mafy zay nianjady tany de ohatrany tsy natoky tsony izy le tenin'Andriamanitra ka na de miverina ary Mosesy de zao tsy nety miaino tsy fantatro hoe tsika koa ve ao anatin'izay antokony olona tsy mety miaino tsony sitrapon'Andriamanitra kanefa na tsy iaino ary ny olona tsy mampiova ny fikasan'Andriamanitra zany ary io tsy azy ireo fisina amin'ny fahefana sy ny voninahitra ia tsy afaka anery an'Andriamanitra hoe za manam-boninahitra ka tena tsy ho tanteraka amiko zany fa ohatra io asehon'Andriamanitra ao anatin'ny tantara io mafy lo Farao tonga ny tenin'Andriamanitra fa izy moa Jehova no ekeko teny satria eritreretiny fa tsy anana fahefana aminy Andriamanitra fa manana fahefana amintsika rehetra io Andriamanitra io fa saingy mamindra fo izy mandevitra izy mbola miala nenina izy ary misy fotoana ho tendreny rehefa avy eo tsisy ho avabela tsony manoloana ny asa zay tanterany ka raha tsara nataotsika mahazo dera avy amin'Andriamanitra de tonga amin'le teneneny hoe ho Andriamanina nareo kosa oloko tsy mety le ataotsika de tonga am'izay ny famaizana eo anatrehan'izay satria nahoana efa nomena fotoana hibebahana nomena fotoana ankato ny tenin'Andriamanitra Mosesy ozy nylaza izany tamin'ny zanak'Israely nefa tsy niaino amin'ny Mosesy ny fahoripana sy ny fanompona mafy de nefa Jehova mbola tsy kivy mbola maniraka amin'ny Mosesy ihany izy ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe makanesany amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta ka mitenena aminy mba hatefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny ndana ihany teneno Farao fa Jehova tsy nametraka fotoana hoe am'izao fandana teneno alefaso hiala eo amin'ny taninao ny zanak'Israely zay le Jehova tena manaja ny sitrapon'ny olona mameteny fotsiny izy na anaiky ny olona na tsy kanefa mariky ny fitiavany zany satria ampafantatra ny Israely sy ny Egypta izy misy zany Andriamanitra zany ary Mosesy ozy teo anatrehan'izany ny teny teo anatrehan'i Jehova ka nanao hoe indro ny zanak'Israely aza ozy tsy miaino aho ka ahoana moa ny aino ny Farao aho fa izao tsy voaforamolitra mbola kivy any Mosesy verina fanondroana izy tamin'ny zanak'Israely tsy niaino ny zanak'Israely ny rana tany amin'ny Farao zanak'Israely ary ozy tsy miaino ako ahoana moa ny aino ny Farao aho ary tena marina raha fijery ara-nofo zay eritreritry Mosesy zay kanefa ahoana ny teny Jehova ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nameteny azy hoentina ho any amin'ny zanak'Israely so any amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta mba hitondra ny zanak'Israely nivoaka avy eo amin'ny tany Egypta na izany azy nasaina ihany Mosesy sy Arona na inona na tsy haino anareo raha ny zanak'Israely na de mieritreritra rahanareo hoe atsy anaiky Egyptiana na mandihana aloha midikan'izay fialanenina nataon'Andriamanitra fialanenina hitondra fanafahana izy ary de ho hitantsika moa fa tsy tonga ho azy zany lesona rehetrarehetra zany satria meomana hiditra ho amin'ny pasikitsika rehefa tena jerevana ny Exodosy 9
le teny fikasana zay nomena de fanomanana ny zanak'israely hiditra amin'ny paska zay a eo le tena fanafahana anafahan'andriamanitra ny olona raha teto am'izao fandarana zao efa hatramy taona 2020 kely olona no nanazavana n'ity paska ity tamin'ny andron'ny covid de saika isa-taona naverimberina mandrakariva ao anatin'ny toe-javatra sarotra de naverimberina mandrakariva tena isa-taona tsy nijanona nanomboka tamin'ny taona 2020 miditra amin'ny taona 2026 izy mahavariana fa mbola miverina ihany izy io fa inona ny tanjona kendren'andriamanitra am'izany ao ihany no misy ny fanafahana zany hoe io paska io io any ny vahaolana azon'andriamanitra ho tanterahana amin'ny olona mba hitondra fanafahana ho azy ary misy zavatra asehon'andriamanitra tena famantarana rehefa tonga ny paska inona daola ny zavatra mitranga fa ny paska fotsiny ny azo lazaina araka ny soratra masina fanafahana tanteraka ka na de zany ary na tsino ary ny olona de miasa ny fomba tsy takatra ny sain'andriamanitra amoaka ny zanak'israely izy fa nampahafantarina fotsiny ho an'izay mite zay olona mipetraka ho taka ny farao sy manana ny toepana ny egiptianina tsy matoky an' jehova dana ambarao ihany amin'ny farao sy ny egipta alay faso zanak'israely nivoaka to amin'ny tany egipta nidikan'izay aza fatorana izy aza andevozina izy avelao izy ho afaka fa hiditra ntsehatra andriamanitra ny fomba tsy tankatra n'izay ka raha afaka ny zanak'israely tao amin'ny tany egipta tsy heri ny zanak'israely tsy heri ny vahoaka fa herin'andriamanitra no ninona no ny fitaraina ny vahoaka ary zay no anaovana antsika mandrakariva hoe ny tena vahaolana tsara indrindra amin'ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao manao antso amin'ny vahoaka rehetra ary io tsy akanavaka hatramin'ny mpitondra ka hatramin'ny madinika indrindra da hiverina amin'i Jehova fa tsisy lalana ahafahantsika mivoaka manoloana fizavorotahana misy to amin'ny firenena misy to amin'ity zao tontolo zao ty afa-tsy eo amin'i Jehova irery any finahitro an'andriamanitra irery any vavakisika satranao Jehova Andriamanitra reny no teninao indray zay tonga da aminay de ny mampieritreritra anefa teny misy fanafahana fa tena tsy mety mihiny taka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany izahay kanefa ianao Andriamanitra tsy tofoka fa miasa mangina ary hanam-porofo fa Andriamanitra mitsinjo ny olona ao anatin'ny fampirenena ianao de mametraka ampilatanana ny fiainana fiainam-pirenena mihitsy Jehova Andriamanitra ray vonjeo Madagasikara misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika hatrany